Nalaza be ilay resaka émeraude izay milanja 300 kg izay hita tao amin'ny lapa ka nilazany marina mahakasika an'izay moa andriamatoa Rossy rahasomanana izay efa solombambaoaka teo aloha no sady mpanao politika mafana fo amin'izao ankehitriny izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay nifakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitendriko amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry ny andriamatoa Rossy no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Raha ny tantara sy ny trangan-javatra nisy hatramin'izay no asiana resaka dia somary mahatalanjona ihany raha ho an'i Madagasikara satria rehefa misy zavatsoa izay tratra ao amin'ny taninao na ihany koa ao an-tranonao dia matetika lazaina izy ireny fa fananam-panjakana. Toy izany ity resaka vato Sarobidy isan-karazany ity dia rehefa tratra any aminao izy ireny dia lazaina fa harem-pirenena sy ny maro hafa. Fa rehefa misy ny zavatra ratsy izay tratra eny an-tanimbolinao na ihany koa eny an-tranonao toy ny rongony sy ny maro hafa dia lazaina fa anao ireny ary meloka anao amin'izay fotoana izay. Tsy voandroany no nahitana an'izay tranga izay fa ny lalàna mihitsiny no mamaritra an'izany rehetra izany ary isan'ny maro ireo olona izay lasibatra vokatry aterakin'izay rehetra izay. Fantatsika tsara nefany ary hitampoko hita am-pirenena fa i Madagasikara dia isan'ny firenena izay tena manan-karena raha eo amin'izay harenan-kibon'ny tany zay no asiana resaka. Ary indrindra fa ity resaka karazana vato Sarobidy ity dia tena manana tombony amin'izany raha i Madagasikara. Noho izany rehetra izany nefa dia tsy vitsy amin'ireo olona no lasa manao viviriny aina noho izay resaka harena Sarobidy sy ny fitrandrahana vato isan-karazany izay satria ny tranga matetika hita ao anatin'izany rehetra izany dia tsy vitsy amin'ireo mpitrandraka no lasa mangalatra olona izay hatao sorona mba ahafahana mahazo sy mitrandraka an'izay vato Sarobidy isan-karazany izay ka izay indrindra no mahatonga an'ireo ankizy izay tena matetika lasibatra amin'izay fangalarana mba ho atao sorona amin'ny fitrandrahana izay. Ka ao anatin'ity resaka vato Sarobidy ity hatrany izay niteraka resabe tamin'ity herinandro ity ny fahitana any Ilay émeraude izay milanja 300 kg be izao tao andapa no tena isintomana ny saintsika amin'ity androandroany ity satria Nilaza i Rossy izay nivoaka tamin'ny fahanginany ny resaka mahakasika ilay vato Sarobidy any Ilay antsoina hoe émeraude gang tao ambohitsirositra tao araky ny voalazany hatrany izao no izy ataoko tsotra kely fa tsy dereveko ilay mamofo tamandry araky ny voalazany. Any tompoko lahy message le quartz lapidaire nalaza tamin'ny andron'ny deba ny entana izay nahitana problème io. Izy dia mpanao vato izay nahita an'io émeraude io rehefa nikarakara taratasy izy ary noteren'ny mpitondra fanjakana iray hamidy aminy mba tsy hilazana hoe nogazana satria moa efa nisy ny antson'izay tamin'ireo zay voalaza ho akaikin'ny filoha ratsiraka tamin'izany fotoana izany. Nogadraina ny vadiny message le quartz harcelé izy toa hatramin'ny renibeny mihitsy aza ary nitarika tamin'ny fahafatesana sy fatiantoka ho an'ny orinasany sy ny fianakaviany izany toe-javatra izany. Voalazany mpanimby rehetra ho Pierre Maudi izy io no ny alahelo izay miangona aminy koa tsy misy saha nikitika ary nandeha ny feo fa na ny mpitaiza na ny mpanazary akaiky ny sasany tamin'ireo mpitondra eny tompoko misy izany dia nandrara azy mafy ny tsy hikitika an'io vato io fa voaozony izy io ary hiangonany alahelo ka hiongana izay mahasahy varotra azy io sy ny maro hafa araky ny voalazany Rossy hatrany. Ahoana nefa ny voalazany lalàna io ny fantaniana izay mipetraka rehefa misy zavatsoa be valeur toa itony hita dia any firenena na ny fanjakana ny entana saingy mahazo ny anjara aradrariny amin'ny bolongany na harenan-kibon'ny tany izay hita ny mpitrandraka araky ny voalaza hatrany izay nadika ao anatin'ny interprétation large mo izany rehetra izany. Raha ny marina izany vakoka any firenena io
ary tokony hoenda amin'izay na ny taranaky ny mesagean'olo quartz raha amidy ilay raha araky ny voalazany hatrany. Tsy misy idiran'ilay nieritreretin'ny sasany hoe nisy nanafina izy io tsy nafenina koa io fa tsy nisy nasany kitika noho nilaza ratsy izay nientiny. Ny ankoatr'izay tsy idirako fa antaranany afaka anontaniana sy omena ny hitsiny rehefa tsy nahita ny rariny tany aloha tany. Mifona sy miala tsiny tompoko momba ny izay resaka izay fa tsy sanatria akory amoafatamandry araky ny voalazan'ny mpanakanto Rossy raha nitondra ny fanazavany mahakasika an Ilay Vato Sarobidy izay hita tao andapa araky ny voalaza tamin'ity herinandro ity hatrany. Maro sahady moa ny feo mandeha etsiro amin'ilay hoe misy tady hanabizina hoy ny sasany. Ao ndray ny sasany izay milaza fa tsy azo kitihana io satria rem-pirenena ary mijanona ho vahoka ho an'ny firenena malagasy mo izany rehetra izany. Raha ny tokony ho izy tokoa dia tsy tokony ho amidy io Vato Sarobidy io fa avela hijanona ho vahoka izay mba ho hitany taranaka faramandimby ary mba ho hitany be sy ny maro izay ao anatin'izay sehatry ny vahoka malagasy zay mo ity Vato Sarobidy izay niteraka resabe ary niteraka an'izay fahafatesana araky ny voalazany andriamatoa Rossy rasy manana Paul Bera izay. Raha toa ka tena mitombona izany rehetra izany dia mampalahelo ihany ilay tantara satria ilay tompony ray izany no lasa maty tsy fidiny no izay fahitana an'ilay vato be izay Vato Sarobidy tao anatiny izay fotoana izay nieritrretana hamarotana an'izay vato zay nefa dia nifaty sy nifaty antoka no azon'ireo izay tena tompony ity vato ity tamin'izany fotoana androny zany ka aoka nirariny sy nihitsiny hatrany no azo anireo izay taranaka izay navelan'izy ireo mba hialana amin'izay hoe alahelo mandra-pahafaty sy an'izay hoe resaka hozona mandra-pahafaty izay. Mazava angambany izay voalazany mpanakanto Rossy rasy manana Paul Bera izay ny amin'ny fahafantarany ny mahakasika an'ity émeraude izay milanja 300 kg izay nolazainy fa any mesagean'olo quartz ity ary mbola mipetraka ho tantara mo izay tao ambadika an'izany rehetra izany mandraka tiny androany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lazy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny Abonneo Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia miratso.